tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Rariny tokoa izay rehetra nataon'ny tompo taminay. Ry tompo, satria nanota taminao izay ary tsy nanaiky ny didinao, kanefa omenao voninahitra ny anaranao, ka jereo araky ny alehiben'ny famindramponao izay. Faly miarahabantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Amin'ity alahadiny anty dia mankalaza ny alahady tsotra fa 4 ny eglizy magneran-tany. Ny loha-hevitry aroso ho antsika agnatin'izegny dia ny hoe ny soa atao levenam-bola. Vaky teny masina 3 no atolotro ny eglizy ho tandrignesantsika mba ahafahantsika miaigny antsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra. Koa iantany miary antsika jiaby iaraka ivavaka, iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany boky ny Amoasa-paminany 4. Izao no lazain'ny tompo maefa ny zavatra rehetra. Milaloza ireo mandrifezay Osiona sy mitoetra matoky ao an-tendrombohitry Samaria. Mandriandry eo ambonin'ny farafara ivoara izy ireo sy mivalandotra eo amin'ny sofany. Mihinagna ny zanak'ondry avy amin'ny andian'ondry izy ireo sy ny zanak'omby voafahy ao an-tragnon'omby. Mandidi magnaraka ny feondokanga izy, namorona zava-maneno toan'ny Davida. Kopy lehibe no isotroan'ny divay, diloilo magnitry faran'izay tsara no isorany, ary tsy mankarary azy akory ny loza manjoan'ny Josefa. Koa ho lasa izy ireo atao sesitany, ho lohany babo, ary tsy isy intsony ny ombim-pifalian'ireo mpagnarabatagna ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Nampahiratra ny Jamantum, alleluia, alleluia. Ary tsara avokoa sainataony tety amintsika tsara avokoa, sainataony tety amintsika tsara avokoa. Fanaiko iraony fiderana si tompo, sao idera si tompo amin'ny androko rehetra,
Andriamanitro raha mbola velonaina. Asamba mitukipona aminolo napanapaka na misara kolombelona satsi afaka mamonjy. Rata pitanireni emiberi na mitani Arisani, arisani, maravani fikasani. Alleluia, alleluia. Nampaira transabantum, nampaira transabantum. Alleluia, alleluia. Arsaraf kuwa sanatami sanatang kadiyam sika saraf kuwa sanatang kadiyam sika saraf kuwa samateni manauandi nyajemani chizakoba Arisai manautuya nisitu Andriamanitra. Dia isila namurna runitani amandanitra mamirano masimbesi dia miliretra. Nakitani nani marina manakizaduria Arimanu menirarini anirewa paurina. Irewanu mesakafu waninona mitufezaka Isitukule mama ni fatura ni pikiacha. Alleluia, alleluia. Nampaira transabantum, alleluia, alleluia. Arsaraf kuwa sanatami sanatang kadiyam sika saraf kuwa sanatang kadiyam sika saraf kuwa. Isitumputi marina simiyaru ni vaindi tumpuani ni kabuti bamini pitunda tena. Isitumpu mapiviuna yale ayulunati Isitumpu de anzaka umanja kisha duria. Enizi isiona nulayane manitau Amitana mifanimbi, alleluia, alleluia. Wanirai ni mancha, sinisana kandrinyuri, sifanai bisuluvava, fiderana siniyaza. Alleluia, alleluia. Nampaira transabantum, nampaira transabantum. Alleluia, alleluia. Arisaraf kuwa sanatani sanatang kadiyam sika saraf kuwa sanatang kadiyam sika saraf kuwa sanatang kadiyam sika saraf kuwa. Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masindapoly apôstôly ho an'ny Timote toko fa eniny. Ry olon'Andriamanitra katsaho ny famarinana, ny fazotao mivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-pagnahy. Miadia ny ady tsara ny finoana ary mazahoa ny fiainana mandrakizay
izay niantsoagna anao sy nagnanaovagna fanekempihavanagna fatratra teo masony vavolombelogno maro. Izao no agnanarako anao eo agnatrain'Andriamanitra mpamelogno ny zavatra rehetra sy Kristy Jesoa izay vavolombelogno nagnano fanekegna fatratra fa i Pontsy Pilaty. Tahirizo tsy anampentigny na izy tsigny ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay asehon'Andriamanitra amin'ny fotoany dia ilay Andriamanitra sambatra mpandidy tokagna mpanjaka ny mpanjaka tompo ny tompo. Izy rery no managna ny tsy fahafatesana mipetraka ao amin'ny fahazavagna tsy hay ataony, tsy misy olombelogno nahita azy ary azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo isaoragna ny Andriamanitra. Ny teninao tompo dia fagnahy sy fiainagna ho anay. Ianao no managna ny teny mahavelogno mandrakizay. Alleluia. Evanjely masina soratan'ny masondra Luka 9:20. Tamin'ny izegny andro zegny i Jesosy nagnano ity fagnoharagna ity tamin'ny farisianina. Nisy mpanakariagna araiky ny akanjo jaky sy rongonim-bazaha madiniky sady nagnano finanam-be isan'andro. Ary nisy kosa mahantra ferena araiky atao hoe Lazara nivalandotra teo ambavahady. Nagniry hinagna sombin-kanigny latsaka tamin'ny latabatry ny mpanakariagna izy, fô ny alika no avy tonga ka nilelaka ny feriny. Ary maty lay mahantra ka nentiny anjely teo agnatrain'ny Abrahama. Dia maty koa ilay mpanakariana ka nalevigny. Tao amin'ny fitoerany maty ilay nijaly igny izy dia niandrandra ka tazany tegny lavitra igny i Abrahama sy Lazara teo agnatrehany. Ka niantso izy nagnano hoe, "Rikaiky Abrahama ô, mamindrafo amiko, mba iraho kely re i Lazara handroboka ny loha fanondrony ao agnatin'ny rano mba ampangatsiatsiaka ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho eto agnatin'ity lelafo ity." Fa hoy Abrahama taminy, "Anaka, tsarovy fô tamin'ny andro niaignanao, ianao moa nahita soa, ary Lazara ndraiky nizohem-pahoriagna. Koa amin'izao kosa mba azy ny fagnalagna lahelo, fa anao ndraiky ny fijaliagna. Sady amin'ny reto toeragna antsika reto, dia misy antsagna makadiry natao agnelagnelagna antsika, ke izay tiala ty hankagny aminareo tsy afaka, ary zay igny aminareo koa tsy afaka mandeha miampita aminay aty. Dia hoy izy, mianta aminao re aho rikaiky, mba iraho kely Lazara ho agny antragno ndraiko, fô managna rahalahy 5 zaho, mba ilaza amin'ny marigny, fandro tonga amin'ny tony fitoeragna fijaliagna itony koa izy reo." Fa hoy Abrahama taminy, "Managna ny Moïse sy ny mpaminagny izy reo, ka oka iaino anireo izy." Fa hoy izy, "Tsy ere rikaiky Abrahama ô, fa raha anankiray amin'ny maty no mankagny aminy, dia ibebaka izy." Fa hoy Abrahama taminy, "Raha tsy miaino any Moïse sy ny mpaminagny izy,
tsy ino na dia misy mitsangana avy amin'ny maty aza. Izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola toizasika amin'izao mandavataona zao ny fandalinanareo fanoharana entin'i Jesoa ampitaina ny afatra mikasika ny fiainansika maha-kristianina, zany hoe ny velomasika ny fanarahany azy ka ezasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka amin'izao alahady fa 40 mandavataona dia ny fanoharany Lazara sy ilay mpanan-karena no atolotra ny eglizy ho asika, ary ireo vakiteny 3 dia azo lazaina fa mifanaraka amin'izay afatra tiana ampitaina amintsika amin'ny mba hivelomasika arak'izay volaza izay ny finoana eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka raha dinenary ry kristianina havana, raha lalinina bebe koa io fanoharana io ao amin'ny Matio toko ao amin'ny Lioka toko 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30 dia azo lazaina fa ny fiainansika tokoa io. Mety eritreritra isika fa ilay mpanan-karena dia sy mikasika asika, fa indrindra amin'izao andro sarotra zao izy tokoa moa no afaka ilaza hoe manan-karena, ary raha manan-karena dia everisika hoe olona manam-bola, manana trano. Fataro ry kristianina havana fa io arena voalaza eto io dia isika tsirairay avy dia manana arena ka mahatonga sika sy alala ny hafa. Izay no loza izay, ary zay no tadiavin'ny Jesoa ho fantatry nyzay mpiaino azy tamin'izay fotoana zay, ary tiany Jesoa ary ho fantatra sika raha tiasika ny velona ny finoansika, atao sika ahoana ny arena sika, ary inona no anjara toerany ny arena eo amin'ny fiainansika andavanandro. Zay ny lafiny voalohany, ary zay ny tiako anaovana fampianarana lalindalina atsika, satria aza manondro olona isika fa isika io arena io, ary fataro ry kristianina havana fa sisy anarana io mpanan-karena io fa nilazaina hoe mpanan-karena fosiny, fa Lazara kosa dia manana anarana. Ka izay indrindra ireo manodidina ansika dia matetika voailikilika sy raisitsika, be fitiavatena isika, manana avinavina, fa indrindra moa ho an'izay manan-karena, manana vola, io mbola afaran'ny eveka, fa ny tena mandoza ny firenesika dia ny vola. Ary zay no mahatonga nanafarana hatrany amin'ny fototra ny fanabiazana fa ny arena raha mamokatra, ary mamokatra ho an'ny besiny maro. Zay no azo amtinana ny afatra voalohany amin'ity evanjely ity, ny anjara toeran'ny arena dia hoentina anasoavana ny hafa, atao anaovana soa iombonana, fa ny arena omen'Andriamanitra anao dia sy atao anilikiliana. Fa taro ry kristianina havana araka ny voalazako izay, fa sisy anarana io mpanan-karena io, ary dia isika io raha ny tena marina dia sy hoe nisy fahadisoana nataony ilay mpanan-karena hoe nanao risoriso io voalazan'i Jesoa ao zao, fa ny fahadisoana nataony mpanan-karena dia izy sy ny raharaha any Lazara. Ary zay no afatra voalohany aza manilikilika isika fa ny soa atao levenam-bola. Ny fampianarana faharoa ensika amin'ny ady hevitra nataony ilay mpanan-karena tamin'ny Abrahama dia hitasika fa misy afatra lehibe faharoa zany no
tiana ampiarina eo zany hoe ny fiainasika no entisika eo amin'ny fiainako avy, ka izay indrindra no mahatonga asika milaza hoe niany ny hoavy fa sy maray, izany hoe na ataosika ahoana io fiainasika io. Ary izay no lazainy ny afatra eto ka raha ny angavy any Abrahama ilay mpanan-karena ka nahita ny Lazara ao anatin'ny ny fiadanana dia hoe mba velao i Lazara andeha aty, dia nlazainy fa misy elanelana. Ny tiana ambara zany dia sy afaka manao ininona sony isika rehefa miala amin'ity fiainany ity, ka ity fiainany ity zany no anomana sika ny hoavy, fa aza mieritreritra isika fa ny hoavy mbola sy hita, fa izao fiainana izao arakaraky ny anaova asika n'izao fiainana zao, inona ny hoavy ho asika. Raha tisika hoavy ao anatin'ny fiadanana dia ataovy fiadanana izao fiainasika zao, fiadanana izao fiainana izao, raha mifanasoa isika, raha mampanjaka ny marina isika, ary raha ny talenta ny arena asika hoentisika anasoavana ny be sy ny maro, ary ikasaka ny soiombonana ao anatin'ny rariny sy ny isiny. Fa raha mifanipaka isika, io no nafarany eveka tamin'ny taratasy farany teo, ka okary isika ayana raroatran'izao so de sanatria tahaka n'ilay mpanan-karena efa misy elanelana ny any sy ny aty hoy ny afatry ny Abrahama tamin'ilay mpanan-karena. Ary tsarovy fa mbola nampiny ny afatra hoe aoka iaino ny Moïse sy ny mpaminany izy ireo, zany hoe ivelona ny tenin'Andriamanitra. Io zany no afatra goavana fahatelo ry kristianina havana, zany hoe izy soa ny lalana sy fiainana ary fahamarinana ao asika, atovy ho fiainana izy soa. Ary izay ny maha kristianina asika, kristianina isika satria avy amin'ny Kristy zany. Ary dia izay no antitra teriny i Masina Paoly raha nanafatra any Timote izy amin'ny vakiteny faharoa: ry olon'Andriamanitra, kasao ny fahamarinana, ny fahasotomivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy. Ary raha maheno an'izany sika de masiaro ireo rasa tanana dimy zay manambara fa mandray atanana ny finoana isika, mahay mampitrotra ny finoana. Ka okary ry kristianina havana, alaviro zay voalazany Amosy mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, alaviro izay antitra teriny eto fa oka kosa isika hiala amin'ny loza de sinina fanovola zay mahatonga ny fitiavatena, ny fialonana, ny avinavina, ka mahatonga ny herisetra isan-karazany, ary mahatonga n'ireny fifamonoana eseroa reny. Ka oka isika ahay ifanasoa, fanosoa ny soa no atao no levenam-bola hoy ny tenin-draza asika. Ka okary ahay anararoatra n'izao fiainana izao sika, aya apiasa ny arena eo am-pelatanasika, zany hoe io fiainasika io no arena voalohany. Oka ho ampiasaisika anompona an'Andriamanitra, fa sy anompo ny vola isika, sy anompo ny arena isika, fa anompo an'Andriamanitra, zany hoe isika samby isika ifanasoa, ifanasara. Ka am'izay ao anatin'ny fiadanana, lay fiadanana ambarany Lazara, ka sy nafahany lay mpanan-karena nanao sy nafahany lay mpanan-karena hidirana, satria misy ny elanelana, misy antsana. Ka okary ny fiainasika sy hisy antsana naoviana aoka araky ny afatry ny Papa anao tetezana ifampitana isika, fa sy sanatria anao anangana rindrina izay mampisaraka asika, fa kosa ao anatin'ny fifankatiavana ampizoro
tetezana ifampitana ary ifanasoavana anasara ny fiainantsika. Ry Jesosy Tompo, mazava ny afatranao amin'ity andro alahady 5 mandavataona ka nanolotra anay io sakafo panahy io aokany izahay sy ho revony fitadiavana zavatra ty ivelany anangona an'izao sy zao sy izay ny tanjona fa amboly fifankatiavana, amboly fifanasoavana kosa izahay ary nampianarinao anay izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Enganeny fiainanay mba fiainana misy an'izay fifankatiavana, fifanasoavana izay amin'izay dia iadam-pinaritra izahay isokatra neny fonay fandrindra amin'izao taona masina zao ho fo feno fitiavana, ho fo velona fa sy hoe sanatria fo vato fa fo mitempo fitiavana ka fangoraka izahay ary ifanasoa ary ikasaka mandrakariva ny soiombonana ampanjaka ny fahamarinana, ampanjaka ny rariny ka iadam-pinaritra ao aminao izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.